Alohan'ny faranty taona 2024 ity dia efa tokony ho hitan'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fafito mampitohy Antananarivo sy Toliara ny vokatry ny asa fikojakojana ity lalam-pirenena ity izay atao eo anelanelana Antananarivo sy Antsirabe amin'izao raha ny voalazan'i Richard Rafidson, ministry ny asa vaventy. Herintaona eo ny faharetany ity asa fikojakojana atao eo anelanelana Antananarivo sy Antsirabe ity raha ny nampitain'ny ministera misahana ny asa vaventy ireo teboka sy toerana ahina isy fahasimbana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao toy ny lalana mamakivaky ny tanàna Ambatolampy sy Behenjy no tena asiana fanamboarana amin'izany. Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ity asa fikojakojana ity raha nambara ministera hatrany. Efa nisita ireo sokatra very tao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza raha nampitain'ny ministera misahana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika teny amin'ny lalana makany Ambohijanaka no nahitana ireto sokatra ireto raha ny fantatra fiaramientan'ny fokon'olona eo amin'ny fokotany Anjomakely mandika namana sy ny brigady ny zandarmaria nandoharany fotsy no nahazoana izany vokatra izany. Karazana sokatra roa no voalaza vavery tao Tsimbazaza raha nampitain'ity ministera ity no ny gaboraraka efa nomafisina kosa ny fiambenana ny toerana amin'izao raha ny fantatra ka misy mpitandro filaminana misahana izany. Ampidirina anaty fandaharam-pampianarana eny amin'ny sekoly manofana polisy sy zandarma manomboka izao ny fehinkevin-dehibe entina ampianarana sy ampiofanana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena voajanahary. Isan'ny sitraka izany ny eny amin'ny École nationale supérieure de police, ny École nationale des inspecteurs agents de police Antsirabe, ny École nationale de la gendarmerie nationale Ambositra sy ny École supérieure de la gendarmerie nationale any Moramanga. Notokanana ny sabotsy teo tany Betsika Ambilobe ny tsangam-bato fahatsiarovana ny profesora Albert Zafy, filohan'ny Repoblika Madagasikara ny taona 3.700 hatramin'ny taona 4.700 ary nodimandry tamin'ny 7.400. Nanatrika ity lanonana ity tany atoerana ny Praiminisitra Christian Tsay sy ny filohan'ny antemera-pirenena Justin Tokely niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany atoerana. Taorian'ny lanonana dia nisy ihany koa ny fitsidiana fotodrafitrasa tao Ambilobe sy fiona Praiminisitra tamin'ny solitena andreo Tatsapamboly tao amin'ny komina ambanivohitra Ambakirano, distrika Ambilobe, niompana tamin'ny fampiakarana ny tahany famokarana ao an-toerana ny fionana tamin'izany. Ny farana tamin'ny ady sahala aotra no aotra ny lalao ny fandonam-bary vehivavy tamin'ny Botswana io tolakandro io nandrisy ny andro fahatelo amin'ny Kozafa Women's Championship 2024 natao teny Afrika Atsimo na dia nanindry mafy aza ny ekipa Botswana dia tsy nahavita nandresy ny fiarovan-tena ny ekipa pirenena malagasy izany ary niady hatramin'ny farany izy ireo. Mitana larana fahatelo amin'ny vondrona be moa i Madagasikara raha toka i Malawi no eo amin'ny larana voalohany. Tapitra teo amin'ity fifanitsanana isam-bondrona ity ny dian'ny Madagasikara tamin'ity fifaninanana ity.